Valomerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola omeny Tompo atsika indray. Fiadanana ho anao. Salama tsara ve tsika? Misaotra ny tompontsika ny amin'ny zavatra rehetra. Tsy dia en forme kely teo fa misaotra ny tompo fa efa miverina ny hery dia afaka mbola miara-manompo aminao indray androany. Andehantsika hifampizara ny saotra masina anio ny anomboantsika azy dia atao am-bokin'ny Jaona toko fa 5:10. Lazany tsara ny Jaona toko fa 5:10 no ho jerentsika. Lazany tsara ny Jaona toko fa 5:10. Ary ny andiny fa 6:40 no andeha ho vakitsika. Lazany tsara ny Jaona toko 5:10 andiny fa 6:40. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary haretany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako, na inona izany na inona. Amen. Ao ve ianao aloha e? Apitsika kely Hébreu toko 10 andiny fa 2:20. Hébreu toko 10 andiny fa 2:20. Dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny 2:20. Ny amin'izany dia manana tena maro izahay sady sarotra ambara, satria lalidalovana ny sofinareo. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra aza ianareo noho ny fahelan'ny andro, dia mbola mila izay hampianatra anareo ny abidi-pianarany tenin'Andriamanitra indray, ary efa toy izay tokony homendronono ianareo, fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana, satria mbola zazaboto. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina, dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara, ka manavaka ny tsara sy ny ratsy. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no andeha ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Nisy fotoana tamin'ny herinandro ambony, maniaraka kely izay pasteur dia mifampizara kely teto izany. Dia rehefa mifampizara kely teto izay dia nisy fanontaniana mipetraka hoe ny ESFM ve vetivety kely fotsiny ny ESFM ve fiangonana sa zavatra hafa, sa mission, izay moa izany mety misy karazany, na hoe fiangonana sa fikambanana ESFM. Dia ohatran'ny hoe sur le coup dia tsy hita izay tena ambara amin'ilay izy. Fa ohatra nandinika ary nahita hoe misy zavatra mila hazavaina tokoa ny rehetrarehetra hoe ohatra ny ahoana ny fandehan'ity resaka ity.
dia ahoana ny fomba afantarantsika anazy sy sisa rehetrarehetra. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay tamina fikambanana no tao zany no nikasihan'ny tompo ny fo. Dia rehefa tao amin'ny fikambanana no nikasihana ny tompo fo dia nisy tamin'ireo mpitarika anay nisitaka ny ala tao amin'ilay fikambanana. Rehefa sitaka ny ala tao amin'ilay fikambanana izy dia niresaka tamiko izy ndre mandeha zany fa nerasera foana izay mianaka tsinona. Dia niresaka tamiko izy dia zao niresaka ahy hoe raha ny tena marina nge rahalahy ozy izy tsisy an'izany fikambanana zany ao anaty baiboly. Tsisy an'izany ao anaty baiboly rehefa mamaky ianao hoe fikambanan'izao na fikambanan'izao. Fa ny voambolana misy ao anaty baiboly dia raha ihany, inona? Fiangonana. Ary inona ny definition ny fiangonana? Iza mahay? Iza mahay ao anaty baiboly? Inona ny definition? Misy definition izy ato. Ny definition fiangonana ao anatin'ny baiboly dia zao: na aiza ivorian'ny roa na telo amin'ny anarako dia ho foany aho. Zany hoe ny atao hoe fiangonana dia na aiza ivorian'ny roa na telo amin'ny anaran'i Jesosy ka eo afovoany izy. Azonao ilay izy? Zany hoe ao amin'ny Kristy zany dia tsy misy eo amin'ny position atsika eo anivon'ny firenena dia mizarazara be tsika. Effectivement, tena zay tokoa. Misy fikambanana ao, misy ONG koa, mety ONG kristianina, manao karazana hetsika maro isan-karazany. Misy karazana zavatra be dia be azo atao ao anatin'ilay izy sy azo foronina. Fa eo amason'i Jesosy tsy misy afa-tsy tokana ny fiombonana dia ny fiangonana irery ihany. Ka tsika manome anarana hoe cellule de prière, ohatran'izao, réunion de prière, cellule rianana, rehefa kelikely dia atao cellule ny anarany. Rehefa ngezangeza tsy hay moa ilay ngezangeza hoe mahisa firy zany dia fiangonana zay ny anarany ity manomboka izao fa tsy cellule intsony. Rehefa tsy mivavaka alahady dia ataontsika hoe fikambanana ny anarany zay. Rehefa tsy mivavaka alahady, fikambanana. Rehefa mivavaka alahady na mivavaka sabotsy, fiangonana ny anarany. Fa eo mason'i Kristy tsy zany ny azy. Fa ny fomba fijeren'i Kristy fiangonana daholy, na aiza. Na mivavaka inona, na mivavaka andro inona, na mivavaka andro inona dia eglizy daholy. Dia rehefa fampizara kely izahay, ny antony anaovako an'ity afatra ity eto zany fa tsy hoe ho anay pasteur fotsiny ihany, dia mba hahatonga antsika alala tsara, afantatra tsara mihitsy hoe inona ny tena tao am-pon'ity Jesosy Kristy nanorina ny fiangonana ity. Fa maninona izy io no natsangany? Fa maninona izy io no natsangany? Fa inona daholo ireo hetsika rehetrarehetra izay hitantsika ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ireo? Ohatra tsotra zao rehefa tsy mahazo resaka tsara sika dia le zavatra nataon'ny olona no tena sitsika tsindrom-peo. Zany hoe ohatra zao hoe ny olona tamin'ny vanim-potoana ny fiangonana voalohany dia ny varim-pananana, dia nanome an'ireny ho an'ny tsy manana dia samy faly izy rehetra, tsy nisy ny azona fananana ho azy intsony. Dia faly be tsika ny amin'ilay action, ny amin'ilay hetsika tena tsara be. Zany koa zaveo moa ratsy tsara be zany. Tsisy miazona fananana ho an'ny tenany, fa nafoy daholy, nomena. Manao collecte ary zareo dia tena paherezina mihitsy izy ositsika hoe isaky ny alahady, isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro, azadino ny manangona ho an'ny manitra. Dia tena encouragena ny olona, ok, ataovy zany rehetrarehetra zany. Mahafinaritra zany. Ataovy tanterao daholo ireo. Misy asa tsara zany natao, mahafinaritra atao. Misy fiona natao anatin'ilay izy tamin'ny vanim-potoana voalohany, isan'andro zareo mazoto miaino ny fampianaran'ny apôstôly.
Ary isanandro Andriamanitra mamatsy azy amin'ny fampianarana ilainy. Manome azy ny sakafom-pinoana izay ilainy. Andriamanitra miassuré ny besoiny. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny laza any am-bokin'ny Deutéronome 4:9 rehefa niresaka izy mikasika ny mana hoe namelanao nona ozy izy dia nizato toetranao amatarako ny toe-ponao dia nanomeanao mofo avy any an-danitra isanandro. Nanomeanao mofo avy any an-danitra isanandro. Zay le fiangonana ara-nofo dia vatsian'Andriamanitra mofo avy any an-danitra isanandro. Fa ilay fiangonana ara-panahy dia nivatsian'Andriamanitra sakafom-panahy. Tenin'Andriamanitra avy any an-danitra isanandro tamin'ny alalan'ny vavany apôstôly. Zany zao aksion mahafinaritra be ihany koa zany hoe mazoto ny olona tsy antery fa tonga dia mivavaka. Mahita aksion tsika hafa ihany koa ao anatin'izy hoe Andriamanitra mandrotsaka ny fanahy dia rehefa mirotsaka ny fanahy dia misy mirakla be dia be mitranga. Misy mirakla zay rehetrarehetra zay rehetra atao, misy zavatra tsy apoizina, misy Andry Petera afaka ny gadrany. Dia misy fiangonana mivavaka ao azy. Misy Andry Paoly sy Silasy voabloka hazo ny tongony. Dia misy mirakla mahafinaritra be hitatsika ao anaty Baiboly. Izay mahafinaritra ny fomba fivahan'ilay raharaha rehefa avy eo. Hitatsika ny toe-pon'ireo rahalahy sy anabavy mirehitra. Hitatsika ny toe-pon'ny rahalahy Stefana izay nanolotra ny ainy ho faty, nanaiky ho faty noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita mirakla mahafinaritra be sika mahita an'izany Paoly mandeha soavaly dia maheno feo avy any an-danitra. Fa maninona ianao no manenjika ahy? Gaga Paoly, Saoly moa zany. Fa ahoana no ianao nenjehako ianao ary any ambony ihany ko ahoana moa ny nenjehako ianao ko raha tsy adalako? Reto kristianina mirediredy miteniteny foana manao blasfémie reto nenjehako. Zany Jesosy zany lazay fa tompony. Jesosy hoe zany Jesosy. Za io enjehanao io fa tsy ry zareo. Fa mandehana makao an-tanàna dia atoroko anao zay tokony ataonao. Misy zavatra be dia be mahafinaritra be ao anaty Baiboly. Misy hetsika be dia be mahafinaritra be ao anatin'ny Baiboly izay hitatsika sy voasoratra ao fa misy antony daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Misy antony matoza asenao no toriana ny filazantsara. Dia misy antony matoa rehefa miaino isika dia voakasika ny fonao fa le olona niaraka taminao tsy voakasika ny fony. Dia mandeha zay namonjy conférence tany Maurice. Misy mpitory-teny mahafinaritra be anankiray izay any Mikiardi zay ny anarany. Dia nisy rahalahy anankiray niaraka taminay. Zay avy aty Madagasikara zany ho an'ny Maurice. Dia ry zareo avy any France ho an'ny Maurice. Zahay nisy niantoka ny frais fa ry zareo mianto-tena. Dia rehefa nianto-tena izy mianaka zany, izy ny tena mafana fo le rahalahy zany, fa le mama mba nentiny fotsiny. Mba tiany ahenony filazantsara. Mba tiany andray azy zany asa-pahamonjena ataon'i Jesosy zany dia rehatra be le fo. Tsy maninona fa etaoko bie mihitsy maman. An'izay maman mba voakasiky ny tompo ny fo. Tonga tany Maurice maman mandeha le tory-teny. Maty billet d'avion ako. Séjour ny antony nanaovana an'ilay investissement tena hitan'ny tompo fa diova-po sy ny fitiavana be fa tonga tany maman ny esona. Dia izy ngary ny resaka tamiko pastera. Tsy azoko mihitsy ahoana ny ahafahana matory amin'ny tory-teny Mikiardi. Ko raha tsy misy idira zany izy io ako. Na Jesosy tenany ary no mitory-teny eo. Tena milazanao mbola fen'olona Yesony eo. Mbola fen'olona isitony eo. Na i Jesosy ary no mitory eo. Satria inona ny antony? Andriamanitra no mikasika ny fo. Dia miverina isika amin'ilay resaka fa maninona ianao mikasiana ny fonao? Dia maninona ny afa-tsy kasiana ny fonao? Inona ny tanjon'Andriamanitra? Inona ny planin'Andriamanitra? Raha tsy azon'ny kristianina ny fiarahana amin'ny tompo.
dia lasa manao parcours fotsiny ilay kristianina. Dia inona ilay parcours? Na handray ny asa-pamonjena aho, dia atao batisa aho, dia manao asa fanompoana, dia miandry ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahaolanitra. Tsy izany ny antom-pisiany fiangonana. Tsy izany ny antom-pisiany fiangonana. Anesan'ilay fifampizarana io hoe église sans mission, dia eto mitondra an'ilay izy, la mission fait partie de l'église. La mission fait partie de l'église. Tsy zavatra azo sarahana. Ny église tsy manao mission, dia église tsy mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy. Fa ny mission dia centré eo amin'ny église. Tendao tsika hiverina amin'ilay Jaona amin'izay 5:17 teo. Hoy izy ny teny Jesosy ny resaka. Sa 5:4. Jaona ka SS. Tsy ianareo no nifidy. Tsy ianareo no nifidy, fa izaho no nifidy anareo. Ary ny antony nifidianako anareo dia mba andeha ananareo dia nantoyany andeha amo aretan'ny vokatra. Zay no zavatra izay antony atsoiny ny tompo atsika. Dia ozy izy hoe nitoyany amin'izay mba nomezany ray anareo amin'izay zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako. Na inona io, na inona. Bon, etsika afaka miresaka hoe mpianatra ty resahantika. Mpianatra io, ny apôstôly io. Ny apôstôly no hoe tsy ianareo no fidy ahy, fa zany ny fidy anareo. Zay tokoa le tantara nalainy tsirairay avy, nandalovany tsirairay avy, dia niteneny andeha anaraka hafa ataoko mpanarantolona ianao kondao, ianao kondao, ianao kondao. Fa namaky amin'izay tsika le Hébreu 5:12 izy teo. Teo izy ny tenin'ny Paoly mananatra, tsy tenin'ny Paoly fa tenin'ny mpanoatra ny Hébreu mananatra hoe misy aminareo ozy izy nge mbola ronono foana nomenanareo hatr'Israely zay. Zany hoe misy amin'reto olona reto tsy mahafantatra ihany koa ny antom-pisian'ny fiangonana. Inona marina ny antom-pisian'ny fiangonana? Tian'Andriamanitra marina ve zasianao handray ny famonjena dia ho atao batisa dia hanao fitezam-panahy araka ny fomba filazantsika azy. Ao anatin'ny fitezam-panahy mihaino toriteny, ao anatin'ny fitezam-panahy mamaky baiboly, manao étude biblika, manao karazana seminaire, manenjika karazana zavatra maro isan-karazany. Izay marina ve no tian'ny tompo iainantsika? Sa sao dia tsy izay akory? Na mety hoe zay le fitezam-panahy, fa rehefa avy eo ihany koa hiasa ho an'ny tompo, dia ina le asa ho an'ny tompo dia araka le teneniko mpidera, mpitendry, mpitady rakitra, diakona, mpanadio trano angamba, tsy fantatro izay azoko atao rehetrarehetra, travaux manuel, resabola, fanomezana sy ny sisa rehetrarehetra. Izay marina ve ny ao am-pon'Andriamanitra? Za te hizara aminao hoe ny filazantsara, ny fiangonana dia ivitoerana anankiray. Ohatr'izao ny projection an Jesosy Kristy amin'izy io. Ary nandinika mihitsy andray maka hoe raha tsy nisy ny fitoriana ny filazantsara, raha tsy nisy ny baikeon Jesosy hoe mandehana manerana an'izao tontolo izao dia mitoriany filazantsara, dia efa ela ny maty ny fiangonana kristianina. Raha hoe io fotsiny fampianarana dia arao le doctrine, arao le fomba fijeriko hoe, arao le fomba fisainako hoe, dia efa ela no maty ny fivavahana kristianina. Fa ny mahavelona ny fivavahana kristianina dia ny fitoriana ny filazantsara. Ny fanatanterahana ilay Jaona 5:10. Tsy anareo nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Tsy nofidiana ilay olona eo akaikinao, fa ianao no nofidiana.
rehefa ianao amin'izay no nofidiana dia ozy izy ny ten'Andriamanitra eny boky Mateo 5 inona no ataonao mihoatra noho ny sasany. Azonao ve le fampitahana? Ty aza dia falifaly be sotra Jesosy fa nofidiana. Okey. Dia inona amin'izay ny ataonao mihoatra noho ny sasany izay tsy nofidiana? Inona? Faly fotsiny. Dia hidera fotsiny, dia handohalika, dia hivavaka tsy indraindray. Tsy izany ny filazantsara. Lafo vidiny ny fidianan'ny Kristy asy ianao. Ary ny vidianan'ny Kristy asy ianao dia tsy tamin'ny volafotsy sy ny volamena, fa tamin'ny rasoany. Ahatonga inona ho tanteraka? Ampatonga antsika hamoa. Ahatonga antsika hamokatra. Ahatonga antsika hameno ny ratsambatan'ny Kristy. Ny ten'Andriamanitra hoe isika laitrano harafitra Andriamanitra. Dia inona zany ny ataon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy? Misafidy izy. Enao ataoko mpanao trano. Dia ozy ianao misaotra alohan'ilay fiantsoana. Fa za io tsisy ninona fantatro ny izy resaka mpanao trano zany. Tsisy ninona fantatro zany. Fa aloza izay mba vitako no aporo etiko ao amin'ilay izy fa zay zany ny mba fandresen-dahatra. Hitako hoe tsy voatery anao trano foana zany. Nefa ny anton'ilay izy fanaova trano. Za tsy miteny hoe mandeha any ery an-dalambe. Dia vitana bafla. Dia ataovy ilay fitoriana. Raha tahitaitra fotsiny tsika dia hanao an'izay. Fa le toe-posy, le toe-panahy mihitsiny mila mafantatra. Tsy haiko raha mba tsapanao fa za matsapa zavatra ohatran'izao anatin'ny fiainako nandritra ny taona maro. Pitrosany amin'ny filazantsara isika. Za pitrosa. Ary mandra-patapitra ho fofinaiko dia tsy mety voalohany trosako. Fa ozy izy Paul laza ary Paul nanambara an'ilay izy ka efa mba mifindra tato amiko fotsiny ilay esprit hoe na dia efa afaka amin'ny olona rehetra aza ny tenako izy izy. Dia mbola ataoko pitrosa foana. Mbola ataoko manana trosa foana ny tenako amin'ny olona rehetra rehetra. Dia ataontsika hiverina amin'izay ilay resaka hoe sao dia ho an'ny apôstôly rery ary zany afatra zany. Sao dia ry Timoty any ary ny tenenany hoe ianao ry Timoty pasteur ianao pasteur ianao mpiandrondra ianao fa zao manaova ny asan'ny evangelista. Sao dia ho an'ny Timoty rery zany, sao dia tsy ho an'ny eglizy zany. Fa zay nandraisantsika an'ilay Hébreu 5:12 teo hoe misy aminareo ange ozy izy mbola nijanona foana amin'ny ronono foana nomeko anareo fa tsy vetikaniny. Ronono foana nomeko anareo fa tsy vetikaniny. Fa toy izay mbola zaza omena ronono foana ianareo, misy aminareo fa tokony ho tonga mpampianatra noho ny amin'ny fahelan'ny fotoana. Zany hoe inona ny cursus tokony nandehanana an'ilay olona? Tokony niakatra level izy. Dia tonga teo amin'ny plasy ny mpampianatra. Zany hoe raha nanaraka ilay cycle normal izy, ilay investissement izay nataony Jesosy ho azy. Dia tokony olona efa mpizara izy. Raha ohatra mavesatra ilay terme hoe mpampianatra. Fa tsy rehetra natao mpampianatra fa ny rehetra natao hizara. Amen. Natao mpanome. Natao hanome izay anananao. Natao vavolombelon'i Kristy amin'izay kely vitanao. Zay natao hoe mamoaka voa. Jesosy mamboly zavatra ao anatiko. Jesosy manao investissement ao anatiko. Isan'andro izy manao investissement ao anatiko. Ary zay indrindra ny antom-pisiny ny fiangonana. Ny fiangonana ny mpamola vola an'ilay olona izay asa rehefa avy eo. Izay hamokatra rehefa avy eo. Ohatra fitondram-panjakana anankiray manao lalana izy. Fitondram-panjakana tsy te halala mihitsy hoe izy ampiaso na maninana fa alefaso ny appel d'offre. Rehefa azonao le offre dia valianao le izy. Dia lasa amin'izay le orinasa. Dia maka an'ilay olona izy izay anao an'ilay lalana. Dia izy mahafantatra hoe ity spesialista amin'izao zavatra izao.
ity mpitondra engin ny asany, ity mpangaroaro goudron ny asany, ity ohatran'izao, fa reo rehetrarehetra reo miara-miasa daholo. Misy amin'ireo tsy mandray na ny kely akory ary amin'ilay resaka goudron io. Fa mieritreritra izy ao anatin'ny saina ao, manao ny analizy izy, manao ny calcul rehetrarehetra izy. Ny épaisseur an'io zavatra io hoe ohatrany ahoana ny hatevenana io mba patonga an'io ho tanteraka soamantsara. Dia tahaka an'izay koa ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra, mamola vola olona. Rehefa sahirana ianao dia ampiana, rehefa mitomany ianao dia tambatambazana, rehefa faly ianao dia miara-paly aminao ny rahalahy sy anabavy. Fa misy anton'izany rehetra izany, tsy ho anao irery ihany no anton'izany. Fa inona omenanao zany? Mba handeha ianao, dia hamoy ianao, dia haritra ny vokatrao, dia mbola hitohy indray ny investissement ny tompo ao anatinao. Azonao sa tsy azonao? Be dia be ny kristianina mikoinsa amin'izay ny vitesy, satria manino ny investissement mandeha. Fa le hetsika tsy misy. Raha raisitsika le sary teo, nalahelo ianao, niara-pahoriana ianao, na narary ianao ohatra, dia nomen'ny tompo ekipa ianao, ikarakaranao, anasoanao, sy sisa rehetrarehetra. Vita le izy salama amin'izay na, saotra an' Jesosy fa salama. Jory vavolombelona, saotra an' Jesosy fa salama, sitrana soamantsara teraina ny anarany. Amen. Vita amin'itoy ahako amin'ny fiainako isan'andro. Tsy isany no ny etsoana antsika. Ena ny ataonao mihoatra noho ny sasany. Mitovy amin'ilay ataon'ilay olona tsy konverti ihany inge izany. Ataoko feno olona tsy konverti be dia be ao anatin'ny Facebook, misaotra be dia be, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fofinaina, misaotra an'Andriamanitra ny amin'izao. Rahatsika tsy mahavita mihoatra noho izy ireo akory. Nefa isika nateraka indray. Isika nanaovana investissement mihoatra. Misy fanoharana nataon'i Jesosy izay indray maka hoe nisy olona anankiroa nanatrosany anankiray kelikely ny iray be dia be. Raha samy tsy nanakaloha izy roa, samy navotsony an'izy roa. Ka iza amin'ireo anankiroa ireo moa no tiany kokoa? Ozy ny mpamala laza hoe ilaina mitsora ny betsaka. Fa navotsitra ny betsaka rehefa avy eo, fa mitovy ihany ny resultat, mitovy amin'ilay kely ihany. Rahalahy sy anabavy, misy zavatra apetraka ny tompo ao anatintsika. Dia za mahita hoe izao vanim-potoana iainantsika izao. Be dia be n'olona reraka ampana. Be dia be n'olona tsy mety mandroso intsony, malaina. Be dia be n'olona, zany mahatonga ny fiangonana, karazam-piangonana mitady sujet foana. Mitady sujet foana. Mitady karazana zavatra foana hitadiavana lalana. Himotivena ny olona. Ampiretana ny motivation. Satria maninona? Rehefa tsy mahavokatra ny olona, dia tsy maintsy zavatra hafa foana ny ezakezahana aloha. Anao moa ilay fomba fiteny malagasy iny, tareny maninona moa dia ny volony aolakolana moa. Tsy haiko fa ny tena fandeha an'ilay izy. Fa ato ny problema dia ato no atao mahita faisana. Dia mijery avy any côté ny mpijery tonga dia babo hoe hoay izany izy. Fa mijery fasy tonga dia io ve ilay teo? Tsy nampoiziko. Fa ohatran'izay koa tontolo ara-pana. Zana dia pasteur ary. Dia reraka ty foko ty. Malaina kamo. Davida na dia mpanjaka ary. Mpiady mahery. Fa fantatrao na tonga ny Davida lasa nijangajanga. Satria izy tsy namoy intsony. Nijanona tamin'ny famoazana izy. Ny mission an'Andriamanitra ho an'i Davida miady. Mandrapahafatinao ianao dia mpiady. Izay ny voasoratra, ny rainao dia mpiady hatreny ainany. Fa tamin'ny vanim-potoana anankiray, ny aino ny fanambaran'i Israely Davida izay nanafosafo azy.
hoe mijanona amin'izay ianao fa efa vitanay io ady io fa ndrao dia foananao ny fanantenan'Israely. Dia naheno an'izay Davida lamosiny koa fa manomboka marary mitangy tsoavaly isaky ny mihetsika ity. Ozy hoe ohatra ny fahendrena ihany zany. Ny ankizy koa efa mahavita azy raha teo. Alao amin'izay atoritory, alao zany mba hipetrapetraka, alao zany mba hitsotsotra ho ao an-dapa. Fa rehefa nitsotsotra tao an-dapa izy dia nahita vehivavy miboridana n'andro teo tokotany. Dia latsaka tamin'ny fitsangajangana dia rava potika tanteraka ny tokantranony, potika tanteraka ny ankohonany, potika tanteraka ny fanjakana ny zara roa. Noho ny amin'izany zavatra izany, nijanona tsy namoha intsony. Raha lasena bavy za te hizara aminao androany, élément anankiray tsy azo esorina ao amin'ny eglizy, ny antopisitsika dia ny amo ho an'Andriamanitra. Mila mipetraka atao boko zany, mamoa azy. Osy la hira teo ny iraitsika, inona no avaliko anao no resoa izay naharotsaka ao. Inona no avaliko anao no resoa izay naharotsaka ao. Androany izy manome valiny mba handesy amo aretany vokatra ao, hanomezany ray anao izay rehetra angatanao amin'ny anarany, na inona zany na inona. Arina ilay voasotra anatin'ny Baiboly hoe angatao, nefa feno ny fanamasina. Ilay Lioka 12:20. Ianareo na dia ratsy ary mahalala manome zava-tsoa zanak'areo, manka fa ianareo any an-danitra tsy hanome ny fanahy ho an'izay mangataka izany. Dia nanome ohatra izy an'ilay vehivavy mazoto mangataka. Fa be dia be iny olona mangataka fafeno ny fanamasiny, mangataka firehetany, mangataka hafanany. Ohatrany hoe io zany le fatany. Io le fatany. Dia hoe ampireto ny afo. Dia vita mirehitra le afo, io ary fa mirehitra. Dinona ny toyany? Zay fotsiny ka. Rehefa mirehitra izy dia izay zava-dehibe. Mila mirehitra hoy ny amin'ny fanomponan'ny tompo. Fa ny afo anie misy antony matoa arehatra. Fa tsisy antony ianareo. Nenay vonoana rehefa tsisy antony. To dia vonoana maika be mihitsy ary zany anisan'ny tena masika indrindra amin'iny resaka iny. Hoe eo le afo gazy zany io mirehatra io fotsiny dia ianao ery mbola manasa vilia. Dia za andalo eo dia efa miomana ity vavako ity. Mahazo kely aloha. Satria za no vidy an'io. Tsy d'accord mihitsy ako. Levalefanao eo fotsiny io. Dia ohatran'izay ihany koa za ry gazy kely io mahasarotiny. Maika fa le nanolotra ny ainy mba havelona anao. Maika fa le mivavaka isan'andro, mifona ho anao eo kafanany ray. Ianao zao raha matsiary, misy fotoana zany, misy vanim-potoana zany, na mety tsy misy vanim-potoana fa mety vao tamin'ny maraina mihitsy ianao ny kamo. Mety kamo ianao fa tonga eto ihany ianao androany. Mety misy maninona ilay takizay tsy nakaty androany. Ohatrany tsy mba misy safosafo mihitsy eo amin'ny tanàna ao, ohatrany kamelina. Mety kamo ianao fa hitanao, ianao rehefa kamo ireny, izay ilay fanontaniana napetraka neny hoe inona ilay fifonana. Jesosy no mifona ho anao an'ireny. Mifona izy amin'ireny toe-po sy toe-panahy ireny. Ianao ilay mivavaka iny, ianao ilay mivavaka dia ianao nefa tsy concentré akory. Ataoko hoe za indray fa lasa ianao foana ny voa, za ilay mivavaka iny. Za nefa tsy concentré akory. Za nefa loko tsy ao akory. Ianao mangata-bavaka amiko. Za fa maika be ho any WC, toa dia andao ary, naran'i Jesosy. Alleluia. Ka sy manokana fony Jesosy. Saotra tompo. Mino izay fa afaka miasa ianao tompo. Alleluia. Amen. Andriamanitra mahita ny toe-poko, ny imperfectionko, mahita ny fahadisoako, mahita ny fahotako mihitsy ary izy. Fa isaky ny ray mpimaso izy mamela ny eloko. Hitanao ilay hoe za miasa foana hozy izy, ny raiko miasa foana. Ao anatin'ny Baiboly feno olona martiora. Za mahita hoe misy fiangarana be mihitsy amintsika ray aman-dreny. Raha mananjanaka anankitelo tsika. Ka ny anankiray tambatambazana vao misy bobo kely.
Fa ny anankiray tena martiora mihitsy ao atokantrano ao, tsisy miraharaha azy fiainany ihany mihitsy. Ny anankiray vao misy koka kely na sasa mamoa ndrekakely ao safosafony mama. Ny anankiray vao voadidiny antsy ny tana fa inona ny lalovana antsy e. Nefa tsy lalao antsy fa izay fotsiny, tratra an'ilay izy fotsiny. Misy injustice, misy tsy fahamarinana raha ohatra ka mananjanaka tsika. Ny anankiray mahazo tambatambazana, mahazo an'ity rehetrarehetra ity, safosafona, lambolambona. Ny anankiray miaritra ny mafy rehetrarehetra. Tsy mahazo nininona gratuitement zany fa vao misy zavatra kely. Mama rovitra ny kiraroko miezaka alohan'ny ampianarana. Miezaka taty aloha jereko ny bulletin vao misy zavatra kely. Jereo ary ty hanina ny tediavina nefa ohatra zao. Nefa ny anankiray tsy miteny akory dia efa mahazo. Misy injustice zany. Toetrainy koa ny fitondran'Andriamanitra ny zanany. Sady zanany, ianao dia zanany. Stefanina zanany, Paul zanany. Ny anankiray ny toraham-bato. Ny anankiray ny tapahando. Iza moano andeha hitsotsotra. Iza moano andeha hitsotsotra dia hiprofity fotsiny. Hianoka fotsiny ny amin'ny sakrifisy vitan'ny rahalahy. Dia mizesta. Ary jerenao tsara. Fa rehefa ao anatin'ny ankohonana misy karazan-jaza toy izay, dia iza amin'ireo ny tafavoaka dia iza ny tsy tafavoaka. Tsy le kenakenaina be ny tsy tafavoaka indrindra. Sa tsy izany? Ary le miaritra ny mafy indrindra, reny ny tena mafy indrindra, tsy izay. Inverse le izy. Le rainy safosafona sy ny lambolambona sy natao an'izao rehetrarehetra izao, iny lasa voansery matetika, miditra hopitaly foana. Misy olona zay any ivelany any, tantarain'le misy raha lasa anabavitsika any ivelany dia sahirana be ry zareo vao nahazo zanaka. Fa zany ozy izy tena vao misy hoe hamangy dia anontaniana aloha mpamangy. Sao dia voansery nareo aloha. Sao dia misy tsy milamilama ny aloha. Dia vao miditra ao anaty tokantrano, tonga dia mandeha mibateriana protocole rehetrarehetra, ny kiraro sy ny misasa sy ny sisa rehetrarehetra. Hierovana an'ilay zazakely, zazatokana zany, sao dia maharary, sao sanatria maharary, sao sanatria tratran'izao, sao sanatria tratran'izao. Ny zaza rehefa kenakenaina, vao mankeo manondrana. Ny zaza rehefa omena izay tiany, izay mahafinaritra azy, atao izay mety amin'ny rehetra, vao mankeo tsy tafavoaka. Zany mahatonga zanaka mpanankarena midona daholo, midona. Efa nanomboka hitan-dry zareo ny hevitra taty aoriana satria ny zavatra hitan'ny olona zany rehefa manao etude, na ohatrany ahoana tanjaky ny ray aman-dreny. Dia zanaka foana manimba fananany. Dia nataondry zareo tsy nataony amin'ny anarany zanany intsony ny fananany, fa ataony amina entité anankiray. Dia iny entité iny no mibaiko an'ilay fananana hoe assurenareo fotsiny zavatra ilainy dia assurenareo tia, fa tsy ataonareo amin'ny anarany fananana. Fa raha vao amin'ny anarany io, ripaka ao anatin'ny fotoana fohy monja. Dia ohatran'izany ihany koa tsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra tsika ozy izy tsy sasasary isika, fa tena zanaka isika. Rehefa tena zanaka isika, rehefa tena nofidiana isika, ny rahantsika andeha moa aretan'ny vokatra. Ampifaly an'ilay ny antso atsika, ampifaly an'ilay ny fidy atsika. Ka ny antom-pisiany izao fotoam-bavaka izao raha lasanabavy, dia izao ny atao hoe équipement. Ino izao? Équipement izao. Ny antom-pisiany izao hoe ny antom-pisian'ireo raha lasanabavy tsika mampahery atsika ireo. Ireo olona manitsy atsika ireo. Ireo olona mitantana atsika ireo. Ireo olona micomprendre atsika ireo. Ireo olona mivavaka atsika ireo. Aza mieritreritra ianao hoe zay no antom-pisiny. Ny antom-pisiny anona zany hivavaka ho. Tsy ianao zany nivon'ny resaka ka. Nivon'ny resaka dia tsisy afa-tsy zasy ianao amo. Zay le izy teo. Amo. Omena ianao dia mamoa ianao. Zay fotsiny ihany. Dia mamoa ianao dia omena misimisy kokoa ianao dia mamoa bebe kokoa ianao.
Sady zay ny ambarany amin'ny Jaona 15 io zany tena voaloboka ozy izy, ny raiko mpamboatra. Samparehetra zay tsy mamono dia esoriny ala eto amiko. Aza mieritreritra be isika hoe izy ary zany esoriny zany, Israel iny esoriny iny. Iny le sampana tsy namoa iny. Iny le sampana tsy namoa iny. Fa sampany rehetra izay mamoa kosa ozy izy. Dia ahoana ny toyiny? Amboariny mba hamoa bebe kokoa. Zereo le destination. Tsy hoe amboariny mba ho tsara tary. Tany amin'ny 15 taona lasa tany nanao afatra ohatr' izao hoe izao mila fantatra ny kristianina dia tsy voninkazo fa voankazo. Tadidinareo zay? Tsy voninkazo fa voankazo. Tsika tsy amboarina mba ho tsara tare mahafinaritra jerena, fa amboarintsika mba hisy tsiro, mamoaka fo, mamoaka tsiro. Zay le voaloboka nge tsy voninkazo e, tsy haingo tanàna nge voaloboka e. Diso lalana ianao raha voaloboka nataonao haingo tanàna. Diso ianao le tena tsiro zany sy nalainao. Ambokiny Romana 9 izy mampitaha ihany koa ny olon Kristy amin'ny oliva. Ny oliva koa nge tsy haingo tanàna e. Ny oliva tsy haingo tanàna. Ny oliva fanaovana diloilo. Ny nofotra fihinana fanao amin'le crudité sy sisa rehetrarehetra. Dia ny voany ny potehana iny, torotoroana iny dia mamoaka diloilo tsara. Ary zany mbola misy sary manahirana ny saina ihany koa nefa tsy maintsy tanterahana ihany koa ary tsy maintsy iainana le oliva kaiky tsy tonga fotsiny dia hoe io oliva dia vadika diloilo. Mila potipotehana kaiky izy ity. Dia fiazana nga mila vita potehana, mbola fiazana. Azagaga zany misy fotoana fiazana ny fiainana. Ianao fa mba nietrehitra tapitra amin'ilay torotoro le zavatra. Ka mbola misy masinina famiazana. Dia mivoaka lay diloilo, mivoaka lay menaka ny hazo oliva, menaka lafo vidy, menaka tsara. Ary any no misy ny fifaliana. Ny fifalian'ny kristianina rahalasina bavy, ny fifalian'ny zanak'Andriamanitra, ny fifalian'ny olom-boafidin'Andriamanitra. Dia fifaliana satria mamoa izy. Rehefa mivoaka ny fo, dia misy fifaliana lehibe any anatin'ny fonao. Misy fahafapo lehibe any anatin'ny fonao satria maninona ampiasain'Andriamanitra ianao. Hoy izany resaka teo dia amarantsika hoe ny afo rehefa piretina dia inona ny toy an-tantara manaraka? Apetraka amin'ny vilany. Fa tsy ampiretina fotsiny ny afo dia tsisy ininona vonona. Ary tsy misy afo azo ampiretina raha tsy manana destination, na izy anafana vatana, na izy andrahoana sakafo. Matoa ianao mikenikena sy mivonona ao anatin'ny lakozia, miaraka amin'ny angady sy ny arona, miaraka amin'ny afokasika sy ny taratasy na ny kitay kely na ny tsy fantatro izay fomba fampiretana afonareo ao. Matoa ianao mivonona amin'izay zavatra ray, fa any ianao zany, dia fa handro sakafo ianao zany. Fa tsy miaraka amin'ny panoplie rehetrarehetra ianao. Dia fa maninona? Vonona fotsiny tsika. Efa any ny afokasika amin'io. Fa any ny rehetrarehetra. Fa ao. Tsisy olona manao an'izany. Fa rehefa vonona ny vilany no ataingina. Tsisy olona ary mandrehatra afo dia hoe aloha rehetro ny afo dia azay vao anasa vilany, tsisy manao an'izany. Na aloha ndrehatra afo dia efa mirehitra ny afo, zay vao andeha hatsaka rano, dia zay vao andeha hanasa vary, dia zay vao arotsaka, dia lany any ny afo mandra-pahatonga an'izany rehetrarehetra. Dia tahaka izany mihitsy ny fanomezan'Andriamanitra ny fanamasina. Cadeau an'ny Eglizy izay tokony ho profiten'ny Eglizy ny fanamasina. Amen. Fa tsy miprofite an'io pleinement ianao. Tadio tsara fa misy fomba roa hiprofitena ny fanamasina. Ny anankiray, ny fanamasina ny tombo-kase. Inona tsara? Tombo-kase. Ny fanahy miara-milaza mifanahy itsika. Fa inona moa? Zanak'Andriamanitra tsika. Ary ny faharoa ahafahanao miprofite ny fanamasina. Fa azo hery ianareo avy amin'ny latsaha fanahy aminareo dia ho tonga fahavolombelona.
Samy mampatonga aza ny avatra zany misy circule miodina foana eto anivony ty fanompony ty. Satria reraka fotsiny tsika angataka afo. Kanefa tonga eo aminao ny tompo hoe volaninao tsy vonona mihitsy ko afo foana ny angatahanao. Ohatran'ny ny olona ny tsy te hame. Nefa ianao tsy fantatra hoe ho ataonao inona afo ho arehatra fotsiny. Ka raha aretinao io tsisy inona tainginao dia vonoko indray io. Fa matoa isika omena afo. Matoa isika ekipena. Matoa isika vatsiana. Dia satria mamokatra izy. Mila mamokatra tsika. Aza mieritreritra lavitra be dia ahoana dia inona dia maninona avy. Fa ny milaina voalohany indrindra dia ny préparation mentale. Ty aloha. Ampanekeo ty fa natao hamokatra ianao. Ampanekeo io. Natao hamokatra. Io fitondratena tsara izay tenintsika io mila amboarina ty, mila atao an'izao, mila ohatran'izao, mila ohatr'izao. Raha ano moa tenenina mafy izay mamaly moramora maninona koa atao faditra zao tontolo zao izaho isisisa rehetrarehetra, atao empanahy rehetrarehetra mahafinaritra io tsy memena, tsisy dikany anie zany rehetra zany raha tsy hamotsika. Raha tapotratra eo fotsiny le izy le araka le niteneniko teo hoe ny antom-pisiany le hetsika dia tafajanona eo fotsiny, tsy misy dikany zany. Tsy misy dikany zany. Citoyen mahafinaritra be fotsiny ny anaranao. Raha tsy mamokatra ianao, azonao ve ilay izy? Olona tsara toetra mahafinaritra be. Dia hozy ny olona raha ohatranareo mpivavaka mahafinaritra. Fa tsy naheno zavatra hafa koatra an'izay izy. Fa raha ilay za tsara toetra be amin'izay. Raha ilay za forge ny toetrako. No mamoa amin'izay no afaka mizara amin'ny olona amin'izay Alay Jesosy velona atao anatikeo. Na dia frazy roa monjary. Ato any mila miainga ilay izy. Aiza tsara? Natao hamoa. Ka raha ianao tsy vonona hamoa, inona moa ny hampamoazana anao eo? Fa rehefa vonona ianao ny hamoa dia mamoa ianao. Amen. Rehefa ozy ianao tsy haiko zany, dia tsy hainao zany. Raha ohatrano ianao tonga dia maniraka ianao zaza andrahoy sakafo, dia ozy izy tsy haiko zany, tsy tezitra be ve ianao? Tsy vonona mihitsy toy ny eritreritra hoe inona ilay izy, fa hoe atao fotsiny dia efa tsy haiko zany mandeha voalohany. Fa ny ankamaroan'ny kristianina vao miainga fotsiny ilay izy dia efa tsy haiko zany. Tsy haiko zany keo. Ahoana ozy izy Mosesy zavotravavatra na kely tsy haiko zany maro. Nitadiava olo-kafa ianao. Efa atorin'Andriamanitra anazy hoe zao ianao tsy mila miteny be. Le teny ary izay mihitsy miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampanao zavatra sarotra be anao zany. Raha zavatra sarotra be ny ampanaoviny tsy repetera-panjony mihitsy nalaina. Olona nianatra be, nianatra kabary sy nianatra tsy fantatro tany. Fa le teny tena farazay tsotra satria maninona ao amin'ny fahalemenao ny toeran'ny heriny. Amen. Raha tsy faible ianao tsy misy ny herin'Andriamanitra. Rehefa faible ianao misy ny herin'Andriamanitra. Teny tsotra fotsiny tenenin'ny Mosesy ny moloka ny vava Mosesy. Farao, zao ny tenin'i Jehova aminao, avelao ny oloko andeha hanompo any anefitra atelona. Frazy firy zay? Dimy zay rabe indrindra. Fa ozy izy Mosesy satria tiany Mosesy efa vonony tsy haiko ho azy zany. Mandehana fa momba anao tsy haiko ho azy zany. Ao fa meko famantarana ianao. Inona indray zany famantarana zany? Izy ny curieux ihany. Inona indray zany famantarana zany? Atsofoka anaty akanjonao ny tananao. Feno fotsifotsy ny tanany. Tsy haiko vity Lego sa inona ny potra teo. Feno fotsifotsy. Dia averenao paosy indray. Averinao paosy dia avoaka. Io fa averina normal. Dia inona moa raha Farao an'ity zany raha vadika fotsifotsy ny tanako rehefa avy eo. Dia inona dia hoe alefako ny Israely satria vadika fotsifotsy ve ny tanandrangà. Rehefa tsy mino izy dia zao alaivo indray ny tena dia atsipazo. Lasa mena rano. Dia raiso izy rehefa avy eo fa aza mandositra ny raiso ny mena rano. Fena indray ny teneniny rehefa avy eo tsy haiko azy. Dia ato tsy vonona. Sasianao
lazana isika. Fa rehefa tsy mipetraka izay dia tsy mahita isika. Tsy mahita isika. Raha ohatra ity trano ity zao hoe misy varavarana io dia ozy izy tsisy io. Tsisy io, tsisy io, tsisy io, tsisy io. Dia mazava ho azy fa na misy varavarana kely misokatra ary io dia tsy ho hitanao. Satria sainao efa miteny hoe tsisy io. Fa raha sainao milaza hoe misy varavarana io, dia hitady varavarana io ianao mandra-pahitanao varavarana. Dia hitanao ny hirika kely indrindra possible. Ary dia hiditra ianao amin'ilay izy. Nomenantsika maimam-poana ny fisafidianana. No fidiana ianao. Tsy haiko ianao raha mba efa nihevitra an'izany zavatra ny Jakoba ny tiako fa Esau no halako. Misy roa vavy miara-mandry, ny anankiray izy ny ray tsisy. Misy roa lahy miara-mandry, ny ray izy ny ray tsisy. Misy roa vavy miara-mitoto vary, ny ray izy ray tsisy. Inona ny ataonao mihoatra noho ny hafa? Natsoina mba hamoha. Amen na ve? Tsy haiko aloha fa ho anazy hafatray, ho an'ala izy. Raha tiako ny mbola hitohy afana, raha tiako mbola hitohy afana, mitohy mirehitra le afo ao amban'le eo amin'le gazy, dia natao hamoha. Misy fotoana tsy te hamoha intsony, misy fotoana reraka, misy fotoana mety kamo, misy fotoana mety leo, mety kivy sy sisa rehetrarehetra. Fa verina foana ity saiko ity, no, pas question. Natao hamoha, dia tonga ndray hamoha. Ny antony ivavahana dia mba hamoasana. Mba hahery ianao miatrika ny kombanao eo anivony izao tontolo izao io. Fa tsy hoe mahery hiatrika vidim-piainana, tsisy dikany. Aza manaiky an'izany raha lasa anabavy. Za tena milazanao an'izany, tsy adverseranao izany ny vidim-piainana. Amenna. Rehefa io ny ataonao adversera dia lasa io indray ny antom-pisinao to ambonin'ny tany. Tsisy anaiky resinao izany eo ry vidim-piainana. Zao ianao fa tena resy tsara mihitsy. Tsy io zany ny adverserantsika. Ny adverserantsika dia ny fanahy sy ny fanapahana eto amin'izao tontolo izao izay mitady tsy hampamoha anao. Izay ny adverseranao, izay mampitahotra anao io, izay miteny aminao isaky ny mihitsy ianao meza fianakaviana ianao raha vao miteniteny miseho milahy eo fa za izay dia efa miteny aminao. Izany ny asan'ny fahavalo. Izany ny asan'ny devoly amin'izay zasenao velona fotsiny. Mandalo, 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 mandalo. Tsika nye mandalo eto ambonin'ny tany. Tsika nye miserana eto ambonin'ny tany. Dia ahoana raha tapitra rapitso ilay fofinaina? Okaloha ve? Sa mbola tsy vonina ve? Sa mbola tsy namokatra ve? Mbola velontsika androany dia petraka amintsika amin'ny fanontaniana. Inona ny ataontsika mihoatra? Amen. Ozy aho ho an'ala hafatra. Fa misaotra ny tompo raha nahazo anjara ianao tao anatin'izay. Antsika mba hitsangana dia hiresaka amin'ny tompo androany. Raha maniry ary vavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.